mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimarahaba antsika riavako tratrety sabotsy fa 7 ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny mpitoriteny. Mpitoriteny toko faharoa, mpitoriteny toko faharoa andiny fa efatra ka hatramin'ny fa 112. Mpitoriteny toko faharoa andiny fa efatra ka hatramin'ny fa 112 amin'ny anaran'i Jesoa. Nanao asa lehibe ho ahy aho, nanao trano, nanao tanim-boloboka, nanao tanimboly sisa ka namboly hazo fihinam-boa samy hafa karazana tao, nanao kamory aho, handemana ny ala bezahanakazo, nahazo ankizy lahy sy ankizy vavy aho sady nanana omby kely ary nanana fananana be aho dia omby sy ondry amanosy mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Niary volafotsy sy volamena koa ary fanaka tsara fananany mpanjaka azy izay avy amin'ny tany samihafa ary nahazo mpirahala sy mpirahavavy mba amin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona dia vady sy vady tsinjin-drano betsaka. Dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema ary ny fahendreko nefa dia mbola tao amiko ihany. Ary na inona ny irian'ny masoko dia tsy nisy narovako taminy, tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho hafa ho fifaliana, fa nahazo hafaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko, ary izany no anjarako avy tamin'ny fisasarako rehetra. Kanefa nitodika aho, nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasaran'izay sasarako ka indreo zava-poana sy misabo-drivotra foana izany rehetra izany, fa tsy nisy nahazotra aty ambany masoandro. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity bokin'ny mpitoriteny ampiarahana antsika ity raha afaka malala dia mampatsiaro antsika ny mofinaina vao niresahantsika omaly. Raha niresaka momba ny filozofia antsoina hoe existentialisme isika omaly, ary ity andiny ny 112 ity mihitsy koa moa dia vao tandrify indrindra amin'izay voalazantsika omaly manao hoe inona moa ny antom-pisian'ny olona amin'ny bokin'ny mpitoriteny, inona ny antom-pisian'ny olona amin'izao andro ankehitriny izao. Resaka isika omaly hoe ny fomba mifamaly an'ireo fanontaniana ireo ny taonjato faha 120 sy ny taonjato faha 20 fa 120 dia niezaka namaly ny antom-pisian'ny olona ankoatran'ireo mpahay fahendrena, manam-pahendrena teo amin'ny filozofia, teo amin'ny fiarahamonina na teo amin'ny toro malagasy tany alohantsika lavitra. Dia samy nametra-panontaniana manao hoe inona moa ny antom-pisiako, inona ny antom-pisianao, inona ny antony fiainana ety amin'ity tany ity. Dia hotsika manao hoe ireo olon-kendry, ataontsika olon-kendry aty filozofa. Ny filozofy moa dia natao hoe filozofy olon-kendry fa aty aoriana izy vao natao hoe intellectuel fa mitovy ihany. Ny filozofy dia intellectuel, olona nahita fianarana, fa ny intellectuel dia voambolana vao taty aoriana kely. Dia ireo filozofy izay voalazantsika teo dia nihevitra niezaka namaly an'izany fanontaniana izany hoe inona ny antom-pisiana, inona no dikany hoe fiainana. Dia nisan'izay mahafinaritra indrindra amin'ireo dia ilay teolojiana protestanta sady zanaka pastera danois izay niresahantsika Soren Kierkegaard, izay nanazava fa ny antom-pisian'ny olona dia ao amin'Andriamanitra. Izy moa kristianina. Io le resahantsika manao hoe Soren Kierkegaard dia niresaka manao hoe c'est l'essence qui précède l'existence, zany hoe ny antom-pisianao aloha
ny antom-pisinao no melohan'ny fisinao, zany hoe tsika olombelona efa nisy tao amin'Andriamanitra, tao an-tsain'Andriamanitra, zay vao naharentsika izy. Noho zany dia ny fiainatsika zany dia fanatanterahana fanateraky zavatra tao an-tsain'Andriamanitra fotsiny ihany, lay essence, lay antom-pisina tao an-tsain'Andriamanitra no nataony nisy de nisy isika. Tsy de zay loatra korotsika teo satria Soren Kierkegaard kristiana, fa i Sartre de tsy kristiana, tsy mino an'Andriamanitra, izy bandre de guerre sy ny sisa rehetra, dia tsy ny fisiko dia ny fisiko no rehefa misy dia izany mampisy heviny ny fisiko, izany mampisy heviny ny fisiko, l'existence précède l'essence, zay ndre ny aza za ihany mampisy, zany mampisy ny sotoavinako, zany ny olombelona ihany mampisy heviny fiainan'ny olombelona. Ary eto dia narodany mpitoroteny zany hoe l'existence précède l'essence zany. Hoy ny boky mpitoroteny manao hoe nanana ny zavatra rehetrarehetrarehetra, nananako ny voninahitra, nananako ny harena, ka ny saina io mihitsy hitatsika olona ny asa bea, nanana tanim-boaloboka, nanana entreprise be zany, nanana sa tsara tarehy, nisy piscine, kamory, io teneniny io, nanana ankizy lahy sy ankizy vavy, ankizy vavy na zavatra zany de azo hoanina amina na milina mihitsy aza tsy maninona, hoanina amina machine mihitsy raha am'zanatsika zao, nanana fiompiana be de be zany isan'ny olona zany nanan-karena indrindra tao Jerosalema. Hoy izy tsy mbola nisy olona nanan-karena ohatrany tao Jerosalema. Mpitoroteny no miteny nanana volafotsy sy volamena, nanana vady, nisy vady tsindrin-drano betsaka koa raha teneny mpitoroteny io. Voninahitra nananako zany rehetra zany, fahendrena nananako zany rehetra zany, fifaliana nananako zany rehetra zany, vokatry ny fisasarana. Fa nefa zao izy zava-boanaka ilay izy, toy ny misambo drivotra foana, fa tsy nisy nahaso ahy taty ambany masoandro. Afako hoy lay teolojiana zay ndresahako taminareo teo, Soren Kierkegaard, telo izy ny antom-pisin'ny olona, telo ny antom-pisin'ny olona, telo koa no safidim-piainan'ny olona. Ny safidim-piainan'ny olona, ny antom-pisinao de zavatra anankitelo ianao no fidinao ity ray ity, raha miteny zany Solomon mpitoroteny manao hoe ny sambo-drivotra foana, sambo-drivotra foana satria diso safidy fa inona ny tena antom-pisina. Dia ilay Soren Kierkegaard zay ndresahako anareo teo de izy manao hoe retelo ny antom-pisin'ny olona. Voalohany de lay ataony hoe estetika, ndraindray ozy ny olona mihazakazaka am'lay lafiny estetika, misafidy, misy misafidy ny estetika. Io tahaka an'izay tenen'ny mpitoroteny io, ny estetika io dia tsy hoe tsara tarehy ty ivelany, fa lay estetika de zao lay asan'ny nofo, lay filana, lay antom-pisina miainga amin'ny zavatra mahafinaritra ny vatana, mahafinaritra ny maso, manaraka lay filana, lay fifaliana vetivety. Misy olona dia ny antom-pisiny de ny estetika, lay nofo fotsiny, lay fiainana mahafinaritra ety ambany masoandro. Fa misy kosa izy dia ilay ataotsika hoe ny faharoa de zao ndray lay etika. Lay etika zany hoe misy ndray zany ny olona nisafidy ny etika. Raha io no mahatonga lay voambolana ampiasain'ny mpitoroteny nitodika nandinika ny asa rehetra, nitodika, lay voambolana hoe nitodika, sova amin'ny teny hebreo, fibebahana. Rehefa nibebaka de hitako fa tsisy heviny daholy ireo rehetra ireo, zay no heviny. De nitodika zany hoe rehefa nibebaka nandiny tena de hitako fa kay tsy mahasambatra reo rehetra ireo, tsy hoe ireo no antoko, tsy ireo no antoko ny fahasambarana akory. Ary zay mahatonga ny Soren Kierkegaard te manao hoe raha avy any amin'ny olona manana antom-pisina estetika makany amin'ny antom-pisina etika de tsy maintsy mandalo amin'ny fibebahana. Ny olona zay manao zava-dehibe ny fibebahana de lasa manao zava-dehibe ny etika. Inona lay etika? Lay toe-tsaina izay lay toe-tsaina zay tsy miorina intsony am'lay filany nofo, fa olona zay mihevitra manao zava-dehibe ny
ny hafa manao zava-dehibeny ny fahamendrehana, manao zava-dehibeny ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, manao zava-dehibeny ny tsy ny materiel fa manao zava-dehibeny ny fiainam-panahy, manao zava-dehibeny ny fahatsaram-penana eto an'ity tany ity, fijoroana fahavolombelona. Reo ny antony faharoa. Ary ny antony zavatra fahatelo sorenina de Kierkegaard zao ilay religieux, zany hoe rehefa zay tsinona zay kory fa toy n'lay olona misafidy ny fiainana tsara, ny etika, de manjary manana fiainana ataotsika hoe lay fiainam-bavaka. Ary io ny fiainana rehefa tohizanao lay fiainana religieux de manjary misy fifaliana. Lay fifaliana zay tsy fifaliana mandalo araka ny tenenin'ny vafolo ampitoro teny ato manao hoe za ange ozy izy tsy ny faly ahako ozy izy, ary na inona ny riny masoko de tsy nisy narovako taminy, tsy nisakana ny foko tam'izay mety ho fifaliana. Fa izao tsy le fifaliana tena izy anefa, fa le fifaliana ateraky ny fibebahana, fifaliana ateraky ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Zay le terenen'ny Soren Kierkegaard. Afaka malala maperitreritra ity andiny sotra maso mazava ho azy, sotra maso moa natao peritreritra mandrakariva. Fa raha ho antsika am'izay andro ankehitriny zay miazakazaka amin'ny fitadiavana vola, miazakazaka amin'ny fitadiavana voninahitra, miazakazaka amin'ny fitadiavana fahafinaretana, dia asain'ny boky mpitoro teny miato manao hoe tandremo, fa zany zavatra iazaka zany rehetra zany nananako, zany zavatra mahafatifaty anareo rehetra zany nananako. Mpitoro teny eto, zany zavatra irinareo zany de zao nananako, fa izao tsy nahasoa aty aty ambany masoandro zany. Afaka malala mijery ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny tsika hoe zao matimatesan'ny olombelona zany hoe hanan-karena, matimatesan'ny olombelona zany hoe fahafinaretana, i matimatesan'ny olombelona zany voninahitra, i matimatesan'ny olombelona zany fifaliana. Zay ambara amin'ny boky mpitoro teny eto hoe inona ny antom-pisianao, inona ny antom-pisianao, ho am'zany ve ny antom-pisianao? Eo amin'ny Luka dia efa nisy ho fanoharana ny raisin'ny Jesosy manao hoe maty antoka ianao raha ohatra ka ho amin'ny vola sy ny harena na ny fifaliana no antom-pisianao, de zao adaly ianao. Hoy ny Luka. Ny fampianarana nataon'i Jesosy, fanoharana nataon'i Jesosy manao hoe adala ny olona zay mihevitra fa ny antom-pisiny de ho an'ny vola ihany, ny antom-pisiny de ho an'ny harena ihany, ny antom-pisiny de ho an'ny fitadiavana ihany, fa ny antom-pisinao de ao amin'Andriamanitra. Matoa ny olona avako malala hitantsika am'izao andro ankehitriny zao tsy tia mizara, tia tena, de satria topoiny ny vola, topoiny ny harena, topoiny ny fifaliana. Rehefa zavatra no topoina de tsy foy zaraina, rehefa zavatra no topoina de tsy foy omena ny hafa, satria apetraky ny olona eo amin'ny toeran'Andriamanitra ny harena, topoin'ny olona mamona de zao lasa tsy mahafoy izy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ananany. Ary marina tenin'ny psikology, mifantatry ny psikology rehetra zany fa arakaraky ny ananana ny voamaika mahatonga te anana. Zany hoe raha manana ny olona anankiray dia tsy misy olona afa-po mihitsy, psikology rehetra de mahafantatra an'izany manao hoe tsy misy olona mety ho afa-po ny vola zany fa arakaraka ny ananana lay vola ny voamaika mampitady an'lay vola. Ary nefa rany de zao topoin'ny olona zay. Hatrema marina ny tenin'lay nisy teolojianina laika anankiray antsoina hoe Jacques Ellul, efa 50 taona lasa saina nanoratra boky anankiray hoe momba ny vola, Andriamanitra sy ny vola, ny fijeriny ny resahiny laika izy fa tsy mpitandrina akory. Saingy mampieritreritra be ny fanazavana manao hoe raha tianao izy ny tena ahafantatra ny dikan'ny vola de zao esory, déboulonner zay ny verbe ampiasainy, esory amin'ny toeran'io, déboulonner, esory amin'ny toeran'io aloha izy. Ina dikany hoe déboulonner, zany hoe satria ohatran'ireo mahita tsangam-bato reny tsika zay mifatotra amin'ny rivena ny boulon, ka hoy izy manao hoe efa ataon'izao tontolo zao sampitsinina ny vola, efa ataon'izao tontolo zao Andriamanitra ny vola,
ka raha tsy esorina amin'ny toeran'io izy déboulonné, raha tsy esorina amin'ny toeran'io izy de zao tsy fantatsika ny tena dikany. Fa raha ohatra ka mbola eo amin'ny toeran'io izy de zao izy no mampisy dikany fiainantsika. Rehefa topotsika ny vola de lasa izy no mampisy dikany fiainantsika, no mampisy dikany, izy no mibaiko ny ataotsika, izy no maniraka atsika. Lasa rehefa topona le vola, topona le harena, topona le fahafinaretana, topona le zavatra mahafinaritra de zao lasa izy ny maniraka anao, lasa izy ny mampiasa anao. Ary rehefa izy ny mampiasa anao de tsy sambatra ianao. Tsy misy olona andevoziny vola ka sambatra, tsy misy olona andevo ka sambatra. Fa izao rehefa déboulonné eo amin'ny toeran'io izy, mialatsiny am'lay voambolana fa malagasy vazaha, dia rehefa déboulonné amin'io izy io zakely olona, zany hoe esorina ao amin'ny toerana misy eo io ka apetraka eo ary amin'ny toerana tokony isy azy zao, enao no mampiasa azy, de am'izay fotoana zay misy fifaliana ao anatinao. Lasa enao zany, enao manana ny tompo, enao ny lasa patron an'lay vola, fa tsy ny vola akory ny patron anao. Le afako eto dia aseho miboaky ny mpitoroteny ara fa zavapoana ny harena. Tsy hoe tsy ny mihin'Andriamanitra azy reo ny mihin'Andriamanitra azy reo, fantatry Solomona tsara zany, mpitoroteny tsara zany, satria ny tompony de tamana hoe homeko anao, satria nangataka tamiko fahendrena de homeko fahendrena, kanefa homeko harena be de be anao. Tsy hoe zany harena azo tamy tsy marina akory reo any mpitoroteny reo, ny sasatra mafy aho tamin'io mazava tsara, ny sasatra mafy, ny asa mafy, zany hoe harena sy voninahitra sy fifaliana azony tamin'ny fisasarany io, saingy zao tsy mbola nitondra fifaliana ho azy ihany. Ty nitenenina de zavatra anankiroa ry havako. Fantaro ny antom-pisianao, fantaro ao amin'Andriamanitra ny antom-pisianao, aza enao no mamaritra ny antom-pisianao tahaka ny nataon'olo zao vanim-potoana iainantsika izao, hoe izany mamaritra ny antom-pisiko de zay tiako anaovana ny fisiko, zay tiako anaovana ny antony pisiko, hitady vola de zay tiako an'io, hiasa be de zay tiako an'io, hifaly de zay tiako an'io, satria zay no antsoina hoe liberté, hoe za ihany mampisy heviny fisiko. Aza manao zany fa ny soratra masina de manazava fa ao amin'Andriamanitra no anovozanao azy. Inona ny tena dikany? Velona, mba haninona ianao? Nataon'Andriamanitra misy mba ety ambany masoandro, mba hanao inona ianao? De boky mpitoroteny manao hoe aza variana amin'ny fitadiavana. Miasa, omen'Andriamanitra zay rehetra menanao zao, aza topoina reny, aza topoina zay nomen'Andriamanitra anao. Fa Andriamanitra tompony ary de zao zarao reny fampizarana, zarao ampiarabelona aminao. Andriamanitra no fototry ny fiainana kristianina, fototry ny fiainan'ny olombelona mihitsy. Misy hiry zay noforon'ny Razafy Mahefa Rainy zay mpitandrina tao Ambositra tamin'ny fotoan'andro, misy 3 mirahalahy izy mpitandrina tena mpinamana telo mirahalahy tato amin'ny MPF, fa misy moa tany amin'ny LMS, fa 3 mirahalahy izy tato amin'ny MPF zay ataotsika hoe les 3 grands tao anatin'ny MPF, Rabary, Razafy Mahefa, Ravelojona. 3 mirahalahy zay nianatra, samy nianatra atao amin'ny école normale supérieure, naromaromanana koa normal school tao teto Faravohitra, sekoly ambonina no manam-pampianatra zany, samy mpampianatra izy 3 mirahalahy reo, mpampianatra matematika, mpampianatra marika, izy 3 mirahalahy Ravelojona, Rabary ary Razafy Mahefa. Dia Razafy Mahefa namorona tononkira. Razafy Mahefa moa betsaka nirany foroniny fanomezam-pahasoavana samy hafa mihitsy ny azy 3 raha reo. Rabary mpamoron-kira ihany fa ataotsika hoe namorona hira de nanoratra boky vitsivitsy na maromaro. Razafy Mahefa de mpamorona tononkira, namorona gazety. Ravelojona ndray de tsy namoron-kira mihitsy, tsy de tena asany antony tsy tsara feo angamba izy nataka izany, fa tena mpanao gazety ary nanoratra boky sy asa soratra marobe anjatonjatony anarivonivony azy. Fa Razafy Mahefa moa resahantsika eto, ao anatin'ny hira noforon'ny Razafy Mahefa anankiray, hira fa sivy amin'ny fitopolo sy efajato, misy an'le hoe ay Jesô ampy zay, ay Jesô ampy zay. Le afako eto de tiany tompo hiteny tahaka ny pasteur Razafy Mahefa ianao hoe
Ay Jesosy ampy zay. Tia ny tompo hiteny tahaka ny Paoly manao hoe ny fahasoavanao ny matoy zao a. Fahasoavan'Andriamanitra ny matoy zao a. Re afaka misasatra tsika misasatra. Omeny ny tompo tsika omeny ny tompo. Betsaka ny nomeny ny tompo anao. Betsaka ny mbola omany ny tompo anao. Fa zao tsy ireny akory ny tena fifaliana. Fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Mety zara hiaraka amin'Andriamanitra. Aza manjehy ny andro lany. Fa miaraka amin'Andriamanitra. Mifikitra amin'Andriamanitra aza variana amin'ny lafiny araky ny tereny Soren Kierkegaard hoe amin'ny lafiny estetika fotsiny fahafinaretana ny fiainana tahaka zao ary fa mba jereo lay le fiainana ao amin'ny tompo. Indrindra ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay zay omany ny tompo anao raha mialy ety hoy ny tompo amin'ny Luka 12:13 raha ho maty ianao anio alina ho aiza ho anizy ireo zavatra ny sasaranao reo ary ho aiza ianao aoriana ny fahafatesana. Ova amantana inona ao ambadiky ny fahafatesana. Tsy ny tsy finono zany akory no tsy apisy ny fitsakan'Andriamanitra no ambadiky ny fahafatesana. Tsy satria tsy minona hoe tsisy zany no tsy apisy an'izany fa tena misy zany. Faran'izay hoentina mampahairy anao rehefa ko malala amin'ity andininy ity de zao mandalo ny zavatra rehetra. Nataon'Andriamanitra andalo io. Na ny fifaliana, na ny zavatsarotra, na ny inona dia mandalo io. Tsy maharitra. De ny tompo efa nanafatra manao hoe mandalo zao fiainana zao sy ny filany ange fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Inga de afaka ho tsapanao zany hoe fiainana fandalovana anararaotana nanaovana ny tsara. Fiainana fandalovana entina hitiava namana, entina hitiavana ny mpiarabelona, entina hitiavana ny hafa, fa tsy hanangonana izao rehetra zao ka manjary ho toy ny titena, manjary manangona mba ho an'ny tena samirery ary tsy hatondra na inona akory ary mialy ety. Fony maty lay mpanjaka fantatsika rehetra, mpanjakany Alexandra lehibe de niteny izao teny zao hoe aoka avoainy tanako ho hitan'ny olona rehetra voay rehefa eto mitety tanàna dia avoainy tanako ho hitan'ny olona rehetra hoe io Alexandra lehibe isan'ny be voninahitra nanan-karena indrindra tonga tetỳ ambonin'ny tany tsy mitondra na inona fa miala etỳ ambonin'ny tany tsy mitondra na inona avoainy tanako ho hitan'izao tontolo zao fa tsy nahatondra na inona miala tetỳ am'izao tontolo zao. Hoe afako miala etỳ am'izao tontolo zao isika tsy afaka mitondra na inona fa hoy ny bokin'ny Apokalipsy hoe misy kosa ny zavatra manaraka anao, tsy manaraka anao ny materiel, tsy afaka manaraka anao na inona volamena nangonina na inona arena na inona ny hatsaran'ny trano na inona tsara tsy afaka manaraka anao zany. Eto ambonin'ny tany ihany izany no hitanao eto men'Andriamanitra zany fa misy zavatra zay tsy maintsy hananana. Hoy ny bokin'ny Apokalipsy manao hoe sambatra ny maty de zay maty eo amin'ny tompo fa ny asany manaraka azy. Inona lay asany manaraka azy raha mamaky ny bokin'ny Apokalipsy ianao de ny bokin'ny Apokalipsy hoe ny asa soa izay nataonao tetỳ ambonin'ny tany zay ny manaraka anao. Hitako izy ireo lanodimandry zay taforongony fotsy madinika. Inona ozy rongony fotsy madinika io? Bokin'ny Apokalipsy. Reo lay asa soa, reo lay asa tsara, reo lay hoentin'ny olona manaraka azy. Re havako sambatra ianao rehefa manaraka anao ny asa soa nataonao, ny asa feny fitiavana nataonao, ny asa fanolora-tena, ny asa fanompona, ny fitiavanamana, ny fahafoizana, reny ny asa manaraka anao, reny ny manaraka anao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Reny no eny tanana. Ny vola mikarena reny nataon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra inge reny ho zarainy, nomeny reny mba hitondra fifaliana ho an'ny hafa, nomeny reny mba hanampiana ny hafa, fa tsy nitazonina ho anao samirery. Ary rehefa nozarainao tamin'ny hafa reny de zao miala ety amin'ity tany fandalovana ity. Tsy hoe tsy mitondra na inona, tsy mitondra na inona amin'ny lafiny volamena sy volafotsy, fa mitondra kosa ny asa soa izay natao ionana amin'Andriamanitra. Vavaksika. Tompo ampisaonao zay no ny amin'ny afatry ny teninao zay manova ny fomba fijerina ny fiainana. Mitaonana hibebaka tsy hanompo ny zavatra zao tontolo zao.
ny fahafinaretan'izao tontolo zao, ny rehaky zao fiainanay zao zay mandavo ny maro eto am'ty tany fandalovana ty, ka mahatonga korotana, mahatonga ady, mahatonga fifandirana, mahatonga fialonana, fifamonoana satria topoiny ny olona, topoiny zao tontolo zao, ny vola, ny voninahitra, ny harena. Tompo afao am'zany toetrandro zany zahay mpino, afao mba hatsiaro fa ny zavatra rehetra zay omenao dia nataonao ho ampiasainay, tsy nataonao ho tomponay fa nataonao mba ho ampiasainay, tsy nataonao hampiasanay fa nataonao ho ampiasainay, mba hanompoana anao, mba hampifaly ny hafa, mba hampisondrotra ny hafa. Tompo de ataovy ety anatinay am'izao farany herinandro zao ny faly amin'ny fananana anao Andriamanitra, de misaotra noho ny amin'ny herinandro zay omenao anay, misaotra noho ny fitahinana atolotrao anay tam'ty herinandro ty, dia da io tompo ny herinandro vaovao anay sahady, ary nisy zavatra mety nampalahelo anao Jesoa nataonay tam'ty herinandro ty, de ifonanay sahady aminao, fa atao feno fifaliana ny tontolo andronay, ary feno fifaliana ny herinandro vaovao zay omenao anay. De manjakà amin'ny fiainanay sy amin'ny tokantranonay, amin'ny firenenay, indrindra amin'ny fiangonana izay misy anay Jesoa. Amen.